Mpianatra nandranto fianarana tao amin'ny Ecole Normale Supérieure etsy Ampefiloha, miisa 470 no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Alakamisy 13 Jolay lasa teo tetsy amin'ny Katedraly EESDEGS Ankatso, izay teo ambany fiahian'ny Filohan'ny Antenimierandoholona RAKOTOMANANA Honoré. Filamatra, ilo ary Apinga no anarana saloran'ireto mpianatra nivoaka ireto ary iparitaka manerana amin'ny Madagasikara hanatanteraka ny asa fanabeazana amin'ny vahoaka. Nasongadin'ny Filohan'ny Antenimierandoholona RAKOTOMANANA Honoré nandritra ny lahatenina taona fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny malagasy ny fanabeazana sy ny fampianarana, izay mitondra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ka handrianana trano ny teny malagasy ary fehezina ny an'ny hafa. Zava-dehibe izany ary ny fameno ho an'ny fahafahana manatanteraka ny sehatry ny fikarohana. Izay nareo ho vonona Ampefiloha ty Madagasikara malalatsy ty. Notazay nareo olombanina ary mba hitaiza ireo mpianatra koa mbao mpianatra olombanina io zany. Notazay nareo mahafinaritra nareo nipiasa nareo anapahalalana sy anapahaizana ka dia afindrao amin'ny hafa koa zany fahalalana sy fahaizana nananareo sy ny nampianarana zany. Ianareo no andron'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny taranaka malagasy. Matoky mananareo zahay. Nambaran'ny Filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny ENS moa fa hojeren'ny ministera akaiky ny fampidirana ireo andiany ireo ho mpiasa-panjakana amin'ny taona 2024.